fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana ny rano sotro madio no tena fahasalamana ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja sy mampanakare asin'ny Madagasikara iasa ho an'ny firene ho fandrakofana lamaitso ny velarantany eto Madagasikara izay vina napetraka ny filoham-pirenena Andrindrina Rajoelina tafiditra ao amin'ny programa ankapobeny fitondram-panjakana dia manana toerana famokarana zanak'azo ny sapandraray resapatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Anosy Androy ary Atsimo Atsinanana ka eny Fanjahira commune rurale Farantsa no misy azy izay sarodalana tokoa indrindra fa mivaninandro mampisy ny rotsakorana mitaingina moto mihitsy ny talia resapatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra raha mandeha manatanteraka ny asa eny amin'ity toerana ity Ramatoa Aingoso Hortensia talia resapatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Anosy Androy Atsimo Atsinanana aiza hoaiza ny famokarana zanak'azo ato amin'ity station forestière Fanjahira ity amin'izao fotoana izao lalana ombana makatia Fanjahira station forestière diray de Anosy somary enjakenjana ihany fa tsy mora koa le manatanteraka ny velirano ino zany dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny andininy fahafolo entina andrakofana lalany Madagasikara ireny pépinière rehetrarehetra reny capacité ana jeune plan 10 millions no afaka vokarina eto Fanjahira izany hoe amina terrain 20 hectares fa tsy izy rehetrarehetra fa eo amin'ny 10 hectares ihany no ménagena atao pépinière dia ny ambiny atao lapalapa sy namany tsy mora ozy izy za teo manatanteraka ny fazeny misy fitiavana mivita ihany eto Anosy aty Fanjahira no misy ny pépinière fa any Atsimo Atsinanana koa mbola misy any Androy koa mbola misy ao Mangarivitra zany any Androy dia ao Namorona farafangana ny any Atsimo Atsinanana ny Atsimo Atsinanana sy Androy circonscription no milida anazy dia 5 millions isaky ny pépinière 5 millions jeune plan isaky ny pépinière no tanjona aloha fa efa misy zany eo amin'ny 1 million Androy 1 million Atsimo Atsinanana dia ny eto Fanjahira amin'izao ora itenenako zao 3 millions eo donc zany raha tratra daholo ireo fanamby ireo zany hoe 10 millions eto Fanjahira 5 millions ary Androy 5 millions ary Atsimo Atsinanana dia vita somatsara ny 20 millions jeune plan handrakofana ala ana 20 000 hectares raha anao jery todika kely zany amin'ny fanambina napetraky n'Andriamatoa Filoha Jainandro Rajoelina dia nametraka izy 40 000 hectares isan-taona entina handrakofana ala ny Madagasikara dia zahay ato amin'ny diray de Anosy na ny direction interrégionale de l'environnement et du développement durable Atsimo Atsinanana Anosy Androy dia efa mavita ny atsasaka izay raha izao situation zao nijerena zany hoe mila fotoana kely fotsiny nanenjehana anazy dia tratra ny tanjona tratra io atsasaka io ho an'ny Grand Sud rehetra irery ihany ary raha ny resaka momba ny doro-tanety kosa ary amin'ireo faritra iadidinao raha matotamia raha ato anatin'ny faritra Anosy aloha dia raha malala fa ny hena dia ny hena ny situation an'izay afo zay ny point feu moa zany raha ny marimarina kokoa ny hena eo amin'ny 50 isan-jato ary raha mahita kosa angamban'izay tao anatin'ny fotoana ny tantanako zao aloha dia 50 isan-jato fa mbola olefana ihany moa rapport exact momba an'izay izay précis kokoa raha tena izy fa ny afo fahita andavanandro eto zany dia tsy afonala velively na feu de forêt araky ny fiteny baiko
tsy feu de forêt zany le izy fa feu de notoiement na feuna culture zay ihany zany no afo matetika hita na afo fandiovanao izy tsika misy olona mandoro fako mandoro bozaka fa ny afo avy amin'ny doro tanetina ny doro ala tsy mbola misy tamin'ity taona ty raha tamin'ny tato anatin'ny faritra ny ety.